alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Miarabanao manaraka izao fandaharana alasarina izao, fandaharana larana faha 4. Androany tsika dia ijery ny drafitra kapobeiny boky ny apokalipsy. Ary ity no mamarana ny fampidirana kapobeiny boky fa amin'ny manaraka dia miditra amin'izay tsika amin'ny lahatsoratra arak'izay fisesiny fahitana azy ao amin'ny boky. Misy drafitra roa zay aroso eto. Tsara manamarika fa sarotra ihany ny mametraka drafitra zay iombonany rehetra, fa saingy kosa ireto drafitra roa zay aroso ireto dia mifanaraka amin'ny fomba fijery anaky roa. Ny drafitra voalohany jerevantsika dia mampiseho ny boky n'Apokalipsy ho tahaka ny seho antsehatra. Tahaka ny seho antsehatra zay misy ohatrany teatra zany zay misy fizarana 7 avy. Dia ireo fizarana 7 ireo dia ialoavan'ny fampidirana sy misy famaranana any amin'ny farany. Dia tahaka an'izao ny fizarana raha maka an'izay fijery izay isika. Ny fampidirana dia nitoko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ny fizarana voalohany, zany hoe ny seho voalohany, dia miresaka an'ireo fanaovan-jiro 7 sy Kristy zay mandeha eo anivony. Toko voalohany andiny faha 7 ka hatramin'ny toko faha 3. Fizarana faharoa dia ireo tombo-kase 7 sy ny fahitana any an-danitra toko faha 4 sy ny toko hatramin'ny toko faha 7. Ny fizarana faha 3 ny toko faha 20 hatramin'ny toko faha 1 ireo trompetra 7. Fizarana faha 4 toko faha 12 ka hatramin'ny toko faha 14 ireo fahitana 7. Fizarana faha 5 toko faha 14 ka hatramin'ny faha 17 ireo lovia 7. Fizarana faha 9 toko faha 17 ka hatramin'ny toko faha 19 andin'ny faha 10 ireo teny 7 momba ny Babilôna. Ny fizarana faha 7 dia ny toko faha 19 andin'ny faha 12 ka hatramin'ny toko faha 20 andin'ny faha 10 ireo fahitana 7 farany. Dia ny famaranana moa ny toko faha 20 andin'ny faha 9 ka hatramin'ny faha 20. Ity drafitra voalohany ity dia maneho ny boky n'Apokalipsy ho tahaka ny seho antsehatra. Misy fizarana 7 lehibe ary isaky ny fizarana dia mbola misy seho 7 ihany koa isaky ny fizarana 7 ireny. Zay ny drafitra voalohany. Ny drafitra faharoa zay aroso eto koa dia drafitra nomeny ilay mpanoratra mpandinika Ranko Stefanovic. Izy dia mpandinika manampahaizana Adventiste. Ny drafitra nomeny dia endrika kiasma, zany hoe ny voalohany fanombohana ao izy dia ny toko voalohany andin'ny voalohany ka hatramin'ny andin'ny faha 9. Fa ny mifamaly amin'io dia ny famaranana zay mirazotra aminy dia ny toko faha 20 andin'ny faha 4 ka hatramin'ny faha 20. Ny faharoa indray dia hoe teny fampanantenana ho an'izay maharesy ao amin'ny toko voalohany andin'ny faha 7 ka hatramin'ny toko faha 3 andin'ny faha 20. Zay ny bi. Fa ny mifamaly amin'io na mirazotra amin'io ny bi prime any amin'ny farany dia tanteraka ireo fampanantenana ho an'izay maharesy ireo. Toko faha 20 andin'ny faha 5 ka hatramin'ny toko faha 20 andin'ny faha 5. Ny fahatelo dia asan'Andriamanitra ho famonjena ny olombelona. Toko faha 4 ka hatramin'ny toko faha 9 andin'ny voalohany. Dia ny mifamaly amin'io na mirazotra amin'io any amin'ny farany dia ny toko faha 17 ka hatramin'ny toko faha 20 andin'ny faha 4 vita ny asan'Andriamanitra ho famonjena ny olombelona. Manaraka di fahatezeran'Andriamanitra miaro famondrapo. Toko faha 9 andin'ny faha 10 ka hatramin'ny toko faha 7 andin'ny faha 20. Dia ny mirazotra amin'io ny di prime fahatezeran'Andriamanitra tsy miaro famondrapo. Toko faha 15
ka hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy faha efatra amby roapolo. Ny manaraka ny E, fanirahana ny Jaona aminany, toko fahafolo andininy faha sy toko hatramin'ny toko raika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo dia ny famaly amin'io ny fanambarana ny filazantsara ny andro farany ataon'ny fiangonana, toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Dia ny eo amin'ny ivony dia ady lehibe eo amin'ny Kristy sy Satana, toko faharaika ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Zany hoe mandeha mirazotra tsy roroa ny drafta izay narosiny Stefanovich ao anatin'ny boky izay nosoratany moa nivoaka tamin'ny roa sy roa arivo. Ny tombony amin'ity fomba fijery ity dia le fametrahana ny ivony boky eo amin'ilay toko faharoa ambin'ny folo sy toko fahatelo ambin'ny folo ilay ady lehibe eo amin'ny Kristy sy Satana. Satria ny kiasma dia fomba fanoratra jiosy. Raha efa te aneo miariary hevitra iray dia io hevitra io no atao eo ampovoany dia mandroso A, B, ohatra hoe A, B, C, D, E, F dia aveo miverina zany aveo E', D', C', B', A', dia izay no maneho fa le F no tena ivon'ilay asa soratra izay tiana resahana. Misy proof maromaro isakireny fizarany ireny dia misy proof izay manome an'ilay mirazotra fa anankiroa ihany no hojerentsika. Raha mitady maromaro ianao na ireo proof rehetra dia afaka mahita ao anatin'ilay asa soratra izay azonao angatahana maimaimpoana fa ao no velabelarina kokoa ny fitoviana misy eo amin'ireo fizarana samihafa eo amin'ny A sy ny A', ohatra ny B sy ny B', C sy ny C', sy ny sisa. Ny hojerentsika raha dia ny mirazotra misy eo amin'ny A sy ny A', zany hoe eo amin'ilay fanombohana toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo sy eo amin'ny famaranana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Ohatra, eo amin'ny fanombohana dia mahitsika amin'ny andininy voalohany mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Fa eo amin'ny famaranana eo amin'ny A' mahitsika eo amin'ny toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina haneho amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Eo amin'ny fanombohana mahitsika hoe ary naniraka ny anjeliny izy, fa mbola izay ihany koa hitantsika eo amin'ny famaranana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina ny andininy fahaenina ambin'ny folo hoe naniraka ny anjeliny. Toko voalohany andininy fahatelo, toko voalohany andininy fahatelo fahatombotra ny andro fa miverina izay ary amin'ny toko faharoa amby roapolo andininy fahafolo fa atombotra ny andro. Toko voalohany andininy fahaefatra, Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia. Mirazotra amin'io faharoa amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo, izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Ny toko voalohany andininy fahavalo, izaho no Alpha sy Omega hoy ny Tompo Andriamanitra. Ny toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo ambin'ny folo, izaho no Alpha sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Hitantsika ireo mirazotra maro eo amin'ilay fanombohana sy eo amin'ny famaranana. Ny faharoa hojerentsika dia le fizarana D. Zafady zany hoe eo amin'ilay ampahany D toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny toko fahasivy andininy faharaika amby roapolo sy ny D', toko fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo. Samy manomboka amin'ny fahitana mitranga ao amin'ny tempoly ireo fizarana anankiroa ireo. Raha miresaka fifonana mitohy ao amin'ny tempoly ny toko fahavalo dia milaza ny fitsaharan'izany fanompoana izany kosa ny ao amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahavalo. Midika zany fa ireo trompetra fito dia fitsaran'Andriamanitra mbola miaro famindrapo, fa ireo lovia fito kosa dia fanatanterahana ny fahatezeran'Andriamanitra tsy miaro famindrapo intsony. Hita koa fa misy marobe zany ireo mirazotra hitantsika amin'ireo fizarana roa ireo dia arak'izay efa aseho amintsika. Ohatra amin'ireo trompetra fito dia mitranga tamin'ny tany toko fahavalo andininy fahafito, ireo lovia fito tamin'ny tany ihany koa toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa. Ireo trompetra fito ary tonga ra ny ampahatelin'ny ranomasina toko fahavalo andininy fahavalo sy fahasivy. Fa ao amin'ireo lovia fito ihany koa dia hoe ary nodira tahaka ny ranon'olona maty
ny ranomasina. Teo zany de efa le ranomasina manontolo mihitsy fa tsy niampahatelo ny tahaka an'le teo amin'ny voalohany. Raha miresaka ny trompetra fito dia ony sy loharano tonga nangidy. Ny ry amin'ny lovia fito kosa dia ony sy loharano lasa rà. Miresaka masoandro volana kitana ny toko fahavalo andiny faharoambin'ny folo, miresaka masoandro ry amin'ny lovia fito toko fahaenina folo andiny fahavalo sy fahasivy. Mahakasika ny ony Eufrata ny trompetra fito toko fahasivy andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 fa mbola ny ony Eufrata ihany koa ndresana amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faha 19. Ao amin'ny trompetra fito ny toko faha 1 andiny faha 5 ka hatramin'ny faha 9 dia milaza hoe dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristy ary izy no hanjaka mandrakizay. Ny toko faha 9 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 10 dia milaza koa hoe dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Zany hoe hita ireo mirazotra eo amin'ny fitsarana entin'ny trompetra sy ireo mirazotra eo amin'ny fitsarana entin'ireo lovia. Ireo trompetra fito dia toa fanamarana mielo sy fampitandremana noho ny fanatanteran'Andriamanitra ny fitsaran'Andriamanitra izay hasehony ao amin'ny lovia fito loza fito farany. Mbola misy tsika raha mila ny andindiny ny antsipriany ianao ireo mirazotra hita amin'ireo fizarana tsara ireo dia afaka hitanao ao anatin'ilay asa soratra izay azonao angatahana mamaim-poana izany. Ny ivon'ny boky na inona drafta raisina dia ny tena ivon'ny boky dia eo amin'ny toko faha 12 sy toko faha 14 ary ao ny lakle amin'ny famahana ny izay lalazay boky manontolo. Rehefa tonga amin'izay fotoana izay tsika dia ho asehontsika tokoa hoe inona ny mahatonga amin'ny toko faha 12 ka hatramin'ny toko faha 14 no tena ivon'ny boky ny Apokalipsy ary lakle ahafahana mahazo ny heviny. Fehiny zany amin'ny fizarana faha 4 dia izao. Ny firafitry ny boky ny Apokalipsy dia ny angaliana fatratra. Ary ny fanarahana an'izany firafitra izany, fanajana an'izay firafitra araka nanoratany Jaona izany no ahafahana mahazo ny hevitry ny boky. Ny toko faha 12 sy toko faha 13 ny tena ivon'ny boky manontolo. Dia misaotranao na araka nanaritra nijery an'izao fandaran'izao hatramin'ny farany ho aminao aneny tompo manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.